Izay ny amin'ny akombavao ny feonambe ny francophonie izay atao eto Madagasikara fa ivadika pejim-baovao ahafantateraka isika. Tsara ny fifandraisana eo amin'ny Allemagne sy Madagasikara ary isandrahaka amin'ny sehatra maro ny fiara-miasa. Nisy androany ny fihaonana teo amin'ny ministra anivon'ny fiadinan'ny Repoblika amin'ny sanan'ny fambolena sy ny masovony ity firenena vahiny ity. Mikasa ny hena mafetrao ny fiara-miasany amin'ny Madagasikara ny firenena Allemagne indrindra eo amin'ny lafiny fambolena sy ny fiompiana. Io no antom-pisian'ny fihaonan'ny ambassadeur ity firenena ity Andriamatoa Algeride sy Andriamatoa Rivo Rakotovao ministra eo anivon'ny fiadinan'ny Repoblika amin'ny sanan'ny fambolena sy ny fiompiana io takarivio teny Anosy. Ezaka biby kotsika no anany atsimo ametraka n'ilay fahirah-miasa ilay atafamena le hoe urgence kanefa ny fanekena androany zany dia iteny ihany koa tsika hijery ahoana ny fomba atao amin'ny fampansolana haritra indrindra resana atao zao hoe volony izy ny ariasa amintsika amin'ny ametrahana barrage maro majinijinika any amin'ny faritra atsimo manalana an'le olona tena anatin'ny vahaolana maritra zay zany tena lehibe dia hijery ihany koa an'ireo fiarah-miasa efa misy hatramin'izay ny PLAE sy ny fiarah-miasa amin'ny GIZ zay efa mitohy indrindra amin'ny lafin'ny fampiarahana ny fitandronany ny tontolo manodidina sy ny resaka voly tia tanimbary sy ny sisa zay mampiarahana ka dia anisan'ny anisan'ny partenaire antsika efa nahatra hatramin'izay ary volona zay zany tena mahafinaritra antsika zao fotoana zao hoe volona mihitsy izy hoe mandao ampitomboana satria natsoe natory fa janijany izy nandritran'izay 2008 ka hatramin'ny 2014 zay dia ampitombo an'izay fiaraha-miasa zay. Fa ankoatra ny sehatra ny fambolena sy ny fiompiana dia namafy ireo tetikasa maro samihafa eo amin'ny sehatra ny fiarovana ny tontolo iainana, ny jono ary ny fananantany ihany koa ny firenena Allemagne.